Miarabantsika rehetra ny tokantrano tratra ny asaramanitra tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny nahazony Madagasikara indray na merenana indray ny fahaleovantena ny Madagasikara izany mifanindran-dalana amin'izay ny fandaharana IBC investigation dia tokana indrindra ao amin'ity androany ity amin'ny resaka tantarany Madagasikara na hoe ny tantarany malagasy izany ny rano maromaro koa dia ny fiaviantsika no resahana atao anatin'ny fandaharana androany hatramin'izay ny nafantarantsika azy na ampianarana antsika tany ampianarana ihany koa dia ny hoe avy any Malezia, avy any Indonezia ny razambeny malagasy. Tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia maro ireo milaza fa taranaka jiosy, taranaka hebreo ny malagasy. Ny mahasamihafa azy izay dia ao anatin'ny fanadihadiana no ahitantsika azy hoe jiosy sa hebreo no ataontsika hoe maharesy lahatra kokoa an'ireo olona izay milaza fa izay no fiavian'ny malagasy. Mila mifantoka tsara isika eto anatin'ny fandaharana androany satria somary mifangarongaro ihany ny fanehoan-kevitra izay voarainay tamin'ireo olona rehetra izay niraisina feo sy noresadresahana mahakasika ity fiavian'ny malagasy ity. Asaina isika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mahakasika an'izay hoe jiosy sa hebreo ny malagasy. Raha ny tantara aloha no lazaina eto araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana sy ny mpahay tantara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tahaka izao ny havian'ity teny hoe hebreo sy jiosy ity. Nisy aloha ny olona nantsoina hoe semita izay tsy iza fa taranaki Sem iray amin'ny zanaki Noa. Ny teny hoe hebreo kosa dia avy amin'ny teny hoe heber, io indray dia zafikeliny Sem. Hatreto maharaka tsara sika. Taranaka fahenina avy amin'ny hebera kosa no nisy an'i Abraham. I Abraham avy eo no niteraka ny Izaka ary Izaka niteraka ny Jakoba. I Jakoba no niovanarana ka lasa hoe Israel. Israel no niteraka 12 dia ireo ilay antsoina hoe Israelita. Ny teny hoe jiosy kosa dia tahaka izao no nipoirany araka ny fikarohana. Iray amin'ireo zanak'Israel na i Jakoba dia nisy nantsoina hoe Juda. Avy amin'ny olona io no niavian'ireo voalaza hoe jiosy na Joda. Zany hoe raha ravina dia maro loatra ny zavatra mifangaro. Ohatra misy milaza fa jiosy i Abraham, nefa io teny io dia arivo taona aty aoriana nahafatesany vao nipoitra. Ireo teny ireo dia iverimberina tsy ankijanona ato anatin'ny fanadiadintsika ka mba tsy hisiany fifangaroana no ilajana mialoha izay tantara izay. Manomboka eto dia hiditra amin'izay ny fanjikanany Baiboly araka ny fahazon'ny tsirairay azy. Ho an'ny malagasy manokana maro no nanjikan'ny mpino azy io. Ny maharesy lahatra ireo rehetra ny resaka taminay nefa dia ny hoe taranaki Abraham mandrehetra, zany hoe hebreo aloha mazava ho azy. Tato ato milaza fa mitady ny very ny ankamaroan'ny mpikaroka sy ireo mpino. Mifandringotra amin'izany ny zava-misy iainana eto Madagasikara mihitsy. Hatramin'ny fahantrana ka hatramin'ny tsy fahafantarana intsony ny tena fiavian'ny malagasy dia ambaran'ireo mpikaroka malagasy ireo fa noho io tsy fahaizana manaja ny niaviana tamin'ny razany Abraham io. Jiosy ary sa hebreo ny malagasy. Raha hebreo ny malagasy dia midika izany fa efa tany amin'ny 3,000 taona tanoany no efa nisy isika. Izany hoe raha hebreo isika malagasy dia mila miainga avy any amin'ny taranaka 4 ny alohany nahaterahan'i Abraham mihitsy. Izany hoe tany amin'ny taranaka Noa izany.
Ny prince Andrina Rabaruel izay mpandalina tantara dia manamafy fa teto Madagasikara mihitsy i Noa sy ny samby fiarany. Eto Madagasikara ny tany fototra, tany Edena, tany Adana, izay moa ny tena marina, tany Adana. Ary teto ny tantaran'ny Adama sy Eva ka hatramin'ny Noa, izany hoe Genesis toko voalohany ka hatramin'ny Genesis toko 10. Ary teto ny teto Madagasikara eo amin'ny faritra Vakinakaratra no niainga ny sambo fiaran'ny Noa. Dia mbola any ilay toerana ny tena niaingan'ny sambo fiaran'ny Noa. Tsy mijanona treo anefa fa raha averina trany amin'ny voalohany ny tantara dia teto mihitsy ihany koa no ambaran'ireo mpikaroka fa niaingany Adama sy Eva. Raha tena marina moa zany dia eto ilay tany fototra, ilay tany Edena. Dia niainga teto ny taranak'i Noa dia niparitaka manerana an'izao tontolo izao. Izany hoe avy eto zany ny fiaviana dia nikisaka ny antsinana nanakany. Ataony nakany Israel zany, nakany Sumera moa zany, nakany Akadia, dia avy nakany Abrahama, nakany Israel, fa avy nikisaka ny taranany, nisy nakany Babylone, dia nakany Inde, dia namakany Malaisie, Indonésie, Kalimantan, dia avy eo niverina nakaty Madagasikara. Anisan'ny mampiavaka ny tany Edena dia ny ravinapanga na hoe ny palmier. Dia mandinitsika fa eto Madagasikara misy karazany 200 mahery ny ravinapanga, ny palmier zany. Iny zany anisan'ny mariky tany Edena Madagasikara. Dia le hoe tany voaositra natao voaositra mansa dia natokana ho an'Andriamanitra. Raha iresaka momba ity voalaza fa ny aviany malagasy ity sika dia niverimberina foana ilay hoe jiosy ny malagasy. Maro no azo ilazana izany. Voalohany aloha ireo fombafomba. Ohatra ny antambahoaka manao an'ilay sambatra sabata dia manao famorana isaky ny 7 taona. Io dia fomba jiosy io. Ohatra koa ny any amin'ny sakalavany boina ohatra, izy manana collier volamena ngezabe zay, tena ngezabe ary kitany Davida le izy. Manambara hoe taranaka Hebreo, taranaka Jakoba zay eo. Ohatra koa ny any amin'ny Antakarana, rehefa isaky ny 5 taona izy dia manao anatao hoe tsangatsaina. Fa rehefa manangana io saina io izy dia saina misy kitany Davida eo amboniny. Dia ohatr'izany koa ny any amin'ny Antanala, ao amin'ny tranobe any ampanjaka Antanala dia misy saina menamena, ary eo ampovoan'ny saina io dia kitany Davida. Ao koa ny filazana fa ny vatana, ny rano malagasy dia rano jiosy tsy misy fangaro. Ny tena marina zany dia isika eto Madagasikara ny tena jiosy. Izany hoe ao anatin'le amin'ny test ADN zany dia misy le hoe E1BA. Izay anisan'ny hamantarana ny jiosy eran-tany zany. Dia izay eto Madagasikara. Ka ny tena marina zany ny tambaran'ny eto Madagasikara no tokony ho lasitra amin'ny resaka genetika. Satria na zareo any Israel ankehitriny dia efa safiotra tandrefana. Ary ny lazaiko teo hoe kazara ary zareo. Ny eto amintsika zany rehefa hikaroka zany hoe iza ny jiosy dia tokony miainga eto Madagasikara. Ampitoviana hoe mitovy amin'ny code genetika malagasy hoe ny any ivelany. Izay ny tokony fototra iaingana. Ireto ihany koa misy marika famantarana. Amin'ny tenan'ny jiosy matetika misy le ohatrany maintimainty reny, mifaritra maintimainty kely amin'ny tenan'ny gasy matetika. Fa iny anisany anankiray iny. Dia anisany anankiray koa raha ny gasy mahavita an'izao dia mety manana raha jiosy izy zay. Gasy fotsy io na mavomavo na maintimainty io ka manana mahavita an'izao dia mety avy amin'ny zanak'Israely 12. Tahaka ny hoe teto amintsika no nanamboarana ny akanjo ny Arona Mpanjaka.
le akanjony arona mpisorona. Io koa zany a dia nampanaovin'Andriamanitra teto Madagasikara. Any Israely misy an'le hoe Institut du Temple zay mieritreritra hanao an'ny tempolo fahatelon'ny Jerosalema zareo. Dia nanao akanjokanjo ohatrany hoe niara mpisorona fa tsy tena izy. Fa ity izy eto Madagasikara ity zany no akanjony arona mpisorona tena izy araka ny boky Exodus 7:20. Dia hitantsika eto zany a fa amin'io eo amin'ny tratran'io dia misy le atao hoe efoda dia misy vato 12 izy io manambara ny zanak'Israely 12. Reo vato reo dia marihana fa eto Madagasikara ihany nangalana azy. Eto le tany edena dia eto misy vatosoa karazany betsaka indrindra eran-tany. Dia eto zany nangalana an'ireo vatosoa reo ao ny améthyste, ao ny émeraude, ao ny topazy, ao ny beryl, ao ny safira, ao ny rubis sy ny karazany. Dia eo amin'ny any amin'ny soroka zany dia misy vatosoa anankiroa koa, vato maintimainty onyx, dia amin'ny misy ny anaran'ny zanak'Israely amin'ny ankavanana anakenina dia ny anaran'ny zanak'Israely amin'ny ankavia anakenina. Anisan'ny fikarohana nataony ihany koa ny filazana fa misy ifandraisany loatra amin'izay mahadio sy taranaka voafidiny malagasy izay ny nanamboarana ity satroboninahitra ity. Anatin'io satroboninahitra io dia misy satroboninahitra anankiroa izy io. Dia ny ivelany zany misy ohatrany hoe raha mitete zay. Dia le raha mitete manambara ny ran'i Jesosy Kristy mitete. Dia misy ravinapanga le izy manambara ny hoe eto ny tany edena, manambara koa ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ao anatiny koa mbola misy satroboninahitra anankiroa mifanaingina izy io vita tamin'ny volafotsy. Fa na io jerena mikrôskopy aza le tena satroboninahitra dia mbola mahita zavatra foana ianao anatiny. Dia misy vavahady 12 amin'le satroboninahitra, le vato ahitana ny vavahadin'ny lanitra le 12 zany. Ary fara moa dia manamafy ity pikaroka ity fa mbola voatazona eto amintsika ny fanaka masina sy ireo marika maro navelany taranak'i Abrahama teto. Any Maroantsetra, anaty alan'ny Maroantsetra dia misy toerana iray ahodidinina vato. Dia amin'ireo vato ireo misy kitany Davida anankidimy any anaty alan'ny Maroantsetra zany. Sy nateo zany niditra le jiosy razabe amin'ny mpanjaka eto Merina sy anindra tany hoe Andretomara. Dia rehefa mandeha antsika any Alakamisy Namboma dia misy an'le tendrombohitra misy vato dia misy sokatra eo 100 metatra ny halavan'le sokatra dia 10 metatra ny ahaviny. Dia ireo teny Hébreo tranainy manambara ihany koa hoe le nandalo teo zany ny Hébreo jiosy niditra teto naka volamina 113 tonnes tao Alakamisy Namboma teto Madagasikara. Dia ny fanadina any akaiky ny kongany koa mbola misy teny Hébreo tranainy amin'ny vato voasikotra ny ambony tendrombohitra. Dia any Ambilibe koa misy an'le vato zay dia misy teny Hébreo io amin'le ambonin'le vato. Any aloatra any Ambato sokatra zay koa le vato sokatra dia mbola voatazonao zany le amin'ny tendrombohitra misy soratra teny Hébreo. Dia any Vatomasina ny anakarantemo dia zareo moa no mbola mitazona an'le anisan'ny fanaka sarobidy tao amin'ny tempolon'i Jerosalema. Anisan'izany ny silaky ny didy 4 tamin'ny didy 10 tamin'ny andron'ny Mosesy. Anisan'izany ny silaky ny tehan'ny Mosesy. Teny hoe Madagasikara dia teny Hébreo, ny teny hoe Malagasy dia teny Hébreo, ny teny hoe Merina, Antananarivo, Antambahoaka, teny hoe Antemoro, zany Sakalava dia teny Hébreo daholo zany. Ny Hébreo dia ireo taranak'i Héber, zany hoe ny razambean'i Jiosy zany. Dia natao hoe Jiosy mantsy dia hoe ny taranak'i Abrahama, Isaka ary Jakoba, taranak'Israely. Zany hoe misy foko 12 zany ny taranak'Israely. Ka ireo zany dia efa tonga teto Madagasikara 3 taona lasa zany zay. Ny lalana ahafahantsika mandroso
dia ny fananganana fametrahana ny fanjakam-pisorona sy firenena masina araka ny boky Exodus 7:10 izany hoe firenena izay mitodika amin'Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, Andriamanitra Israely.